taranja fototra atletisme tokony ho tanterahana tamin'ity androany ity manodidina ny tanàna Antananarivo ny 15 km de Tana izay mikarakarainy ny section Antananarivo renivohitra amin'ny taranja fototra atletisme tsy raikitra nefa izany no ny antony maro eo ny lafiny ara-teknika eo ihany koa ny lafiny fanomanana ka dia mialatsiny amin'ireo mpity an'ity azakazaka ity zareo anivon'ny section Antananarivo renivohitra ary ny filohany moa dia mitondra fanazavana sy ny tompona anaikitra ara-teknika ihany koa dia misy resadresaka ny fanaovana tamin'izy ireo tamin'ity androany ity. Fifaninanana ny eritreretina atao moa zany dia intersaison le izy saika hamerenana ny lazan'le hoe 15 km de Tana no ny antony ara-teknika sy ny antony maro dia nahemitra le 15 km tsy hoe foana fa mihemitra amin'ny fotoana mamety azy. Raha ny lafiny fandaharam-potoana kosa ho an'ny section Antananarivo renivohitra zany akoatran'izay inona ny azo ambara? Ny azo ambara vita io 15 km de Tana io dia tonga dia misokatra ny taopilalaovana 7:24 7:24 zany hoe ny cross eto anivon'ny section Antananarivo renivohitra ny cross country zany no anomboana anazy ny zava-bita tamin'ny taopilalaovana iny anisan'ny nafinaritra. Tratra ny tanjona aloha zany hoe vita ny championnat na teo amin'ny cross na teo amin'ny sur piste. Tratra ihany koa fanambina petraka hoe hozaraina médaille tsirairay avy ny atleta telo voalohany izay mandray anjara dia nafinaritra fa sady ny voazara zany izay tamin'ny discipline rehetrarehetra. Ny fandaharam-potoanan'ny sectionn'ny Antananarivo renivohitra moa zany amin'ny taopilalaovana 7:24 7:24 dia misy moa zany le intersaison zany 10 km zany zay saika ho atao ny hemitra amin'ny fa 4 ny volana février taona 2024 iny moa zany ho an'ny section manokana zay tokony ho atao tamin'ity taona ity dia mihemitra amin'izay daty izay. Mizara telo ny fandaharam-potoana zany mizara telo zany ny laminasa ataon'ny section Antananarivo renivohitra amin'ny atletisme zany dia ny cross country zany zay atao eny Katso moa izy io zany ka manomboka amin'ny 20 ny volana oktobra taona 2024 zany ny fisokafan'ny taopilalaovana izany ary ny championnat-ny section zany dia ny 20 ny volana janvier zany ataona 2024. Aorinan'izay moa zany vao manao ny fandaharam-potoana momba ny sur piste na ny lalao ao anaty kianja zany mizara telo toy izay zany ny fandaharam-potoana sy ny laminasany section Antananarivo renivohitra zany amin'ny atletisme.